Tsika riavana hitsangana anao ny hira fanentanana ny azakazaka masina andininy voalohany ihany. Jesu Kristi no mpamonjy, tompo sy andriamanitra, ianao no filazantsara, mesiufa ny mandrakisa, mandeani isinyayaka, aluyata, iasakasaka, kutusi filazantsara, imana anio alahady faharoa amby roapolo ny volana avrily 2024 izay natokana hitondranam-bavaka ny sampana Dorcas. Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika, lohan'ny fiangonana sady lohan'ny Dorcas. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra. Sika ry havana, ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Indreto ny fiangonanao Andriamanitra, tonga eto amin'ny tempolinao masina, mideranao, mankalazanao, manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra be famindram-po ianao, ka mendrika tolotra anao izany. Anao ny hery, anao ny fahefana. Tompo malalo, indreto ny zanakao, tonga eto amin'ny tempolinao masina, hideranao. Manatreza izao fotoana izao Jesosy, fa entinay hanomezana voninahitra ny anaranao zao.
ka ny fanompoana masina tanterahanay rehetra amin'ity anio ity dia hoentinay hisaorana sy hiterahana anao renrehetra ireny. Voninahitra Jesosy Kristy Tompo dia ho anao rery ihany, fa ny fiadananao kosa dia ho anay, ary ny vavakay dia ataonay amin'ny anaranao. Misaotra Jesosy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Elelevana tombona motsika mirakarivan'ny ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo dia manolina izany fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra izany. Misaotra an'Andriamanitra indray isika amin'ity alahady faharoa ity. Ity moa izany no alahady hitondranam-bavaka ny sampana Dorcas manerana ny sahan'ny FJKM. Mahalatanteraka izany isika eto amin'ny salema vaovao tahaka ny mahazatra moa dia ny fidirana faharoa tahaka an'izao no anatanterantsika ho fiambonana amin'izy ireo. Tahaka ny fanaontsika moa zany dia rehefa sampana valo ao anatin'ny sampana FJKM moa zany ny sampana Dorcas ao anatin'ny sampana anankivalo dia misy ny rakitra vata izay ho tanterantsika eny ambaravarana eny zany fiambonantsika amin'izy ireo fanatanterahana ny adidy eny amin'ny Vohibe. Ity alahady ity koa no alahady anaovana ny fisaorana sy fankasitrahana ary anaovana veloma ny mpitandrina izay mizatra raha teto amintsika. Dia nareo sampana sy fikambanana moa zany miomanao amin'izay rehefa avy eo. Avy amin'ny sampana la kristianina raha riva dia misy ilay fivoriana izay fanao mahazatra dia miantso antsika la kristianina zany raha riva ampirohora sasany no anatanterahana izany fivoriana izany. Araka nambara teo dia alahady ny sampana Dorcas dia alahady ity raha riva zany misy ny hetsika izay ho ataon'izy ireo fitoriana filazantsara ankira izay iarahana amin'ny gropy feon'ny fialofana. Dia eo ihany koa moa zany ny sampana Dorcas miaraka amin'eo dia antsoina antsika fiangonana zany mba tsy maninona milaza zany mba miara-paly eto indray miaraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra ao anatin'ny fiderahana an'Andriamanitra. Tsy misy moa zany ny vidim-pidirana araka izay efa fidezahana eto amintsika fa ny valopy no raisina zany mba ho fandraisantsika anjara amin'ny fanafahafoizana fanohanana an'izany sampana Dorcas izany. Amrora sasany no iarahana amin'ny gropy fialofana zany sy ny sampana Dorcas. Ny sampana Sekolalady dia milaza amintsika ray aman-dreny zany fa nisy ilay fanadinana andrana izay tokony natao androany zany kanefa tsy tanteraka moa zany noho ny fandaminana samy hafa izay natao dia hemitra amin'ny herin'ny anio indray zany io fanadinana andrana ho an'ny sampana Sekolalady io. Ny fanokafana ny SAM na ny fiofanana zany ho an'ny mpampianatra Sekolalady dia ho tanterahana eny amin'ny FJKM Anosy Zateborona amin'ny fahatimy amby roapolo ny volana Aprily ho avy zao. Ianareo zany izay maniry mpianatra Sekolalady dia io indray zany ny fotoana vaovao isokafany ao amin'izany fiofanana ny fampianarana Sekolalady izay amin'ny fahatimy amby roapolo ny volana Aprily io
eny amin'ny FJKM Anosizato Ebrona. Amin'ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana aprily dia ny fikambanana mpampianatra sy ny mpanabe indray zany no mikarakara an'ilay classe verte dia efa nambara teto moa izy io tamin'ny heriny ny fandaminana zany tahaka an'izao eny amin'ny Oko village Mahavarina talatany Volonondry no anatanterahana zany classe verte zany sady fianarana zany izy io kanefa dia tahaka ny hoe fialamboly ihany koa fa ny tena marina moa zany tena hoe mianatra natao ao anatin'izay mianatra ny fambolena ny fiompiana amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana misy lohahevitra maro samihafa moa zany izay ho tanterahana eny dia misy ny fandraisana anjara moa zany ao anatin'izany classe verte izay misy an'ireto fitsinjarana ireto zany ho an'ny classe ambaratonga voalohany dia 17 500 ariary ny classe ambaratonga faharoa kosa 18 500 ariary ny lehibe kosa 20 000 ariary tafiditra ao anatin'ireo atao hoe karazana sara mpiofanana moa zany raha hoe ny filazantsika azy tafiditra ao anatin'ireo zany ny saran-dalana dia ny goûter ary ny sakafo zay zany no ao anatin'ireo vola na sara mpiofanana zay nolazaiko teo arakaraky ny ambaratonga miainga eto zany amin'ny fitora maraina amin'ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo volana aprily io ary dia miezaka miverina eto amin'ny 3 ora tolakandro ny any tanana tsika zany dia mba manao tenisy sy satroka zany isika satria andro mafana moa zao dia misy zany amin'ny voalohany tsena misy karazana ohatrany randonnée kely reny atao zany ohatrany fitsidiana kely dia somary mandeha tongotra zany dia avy eo amin'izay miditra manao ny pratika avy eo makasika ny amin'ny ilay nambarako teo ny amin'ny fambolena sy ny fiompiana zay zany io fandaram-potoana ny amin'ny classe verte amin'ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana aprily io izay karakarain'ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsakanany tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny reny malalanay Razafindratavy Florine dia natsonodray odany aminy rehefa ny vahiny 5 taona dia ny zanany moa eto amintsika rary ny Irina Voahirana izay mpandray fanasan'ny tompo ary diakonina eto amintsika koa ny zanany rary manana hery maefa ny Irina mivady ny nofony moa dia efa voalevina tamin'ny zoma lasa teo teny amin'ny fahasandrazany teny Ambohimalala Ambohibe. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny hava-malalanay Randriambahiny Clairette Yvonne dia nodimandry ny fahavalo ny volana aprily rehefa ny vahiny 70 taona teto tany eto amintsika moa izy dia ny zanako eto amintsika avokoa dia ny nofony efa voalevina tamin'ny omaly teny amin'ny fahasandrazany teny an-tanety Beanjiro Moramanga. Fanamasinam-panambadiana kosa izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika amin'ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana aprily dia ny fanamasinam-panambadian'ny Rakotony Irina Tojo Mamiaina sy Ravony Irina Rosalie Albertine araka nambarako izay dia amin'ny sabotsy ho avy zao zany amin'ny 10 ora maraina aseho amintsika eo izy rehefa avy eo arak'izay fandaram-potoana lazay indray aman'ireny mpitandrina eo dia zay moa zany ny fanao aseho amintsika fiangonana izy rehefa tahaka an'izao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ny amaranako azy farany dia efa apetaka eo amin'ny tableau ihany ilay izy asana efa vita eo amin'ny écran eo ilay izy ohatra mbola tsy vita ilay vokatra tamin'ny hetsika samihafa izay nataontsika ny ao ny valopy pasika ao ny randonnée dia ao ilay rodoroto dia ao ny rakim-pisaorana ho an'ny fanorenana avokoa ireo rehetra ireo io hitantsika amin'ny tableau amin'ny écran io zany ny vokatra azo tamin'ny valopy pasika 8 313 100 ariary
tamin'ny randonnée izay notanterahana tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana marsa dia 1,316,000 ariary. Ny rodoroto kosa izay notanterahana tamin'ny alahady fa 7 amby roapolo ny volana marsa dia 4,516,000 io fa tsy 19,000 koa azafady. 4,516,100 dia ny raky mpisaorana kosa 507,000 ariary. Dia rehefa atotaly izy ireo dia nahazahoana 14,652,300 ariary. Zay zany io vokatra azo ary isaorana antsika fiangonana manontolo ny amin'ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra dia ny tompony amaly fity mandrakariva ho antsika ny amin'izay fahafoizantsika sy ny sy maefa be ho amin'ny asan'ny tompo izay. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia misaorana tompontsika noho ny ireo asa marobe izay omeny eto amin'ny fiangonana iarabantsika rehetra amin'ny andaran'ny tompo. Tonga amin'ny fotoana marana ny mpizadra ra ny asany moa zany ao anatin'ny telo volana dia manatanteraka izany tsika sampana sy fikambanana rehetra eto amin'ny fiangonana. Ndao tompo fianjava-maneno dia miakara ianareo menakavy kely dia miakara ihany koa ny sampana sy fikambanana samihafa izay mbola tsy nanao tamin'ny premier culte. Ndao ary. Dia misaorana Andriamanitra tsika rehefa malala noho ny fotoana anankiray izay tsy maintsy mitranga moa anatin'ny fiangonana ny famarana ny mpizadra ra. Ny staziny tsy dia tena mitovy any amin'ny orinasa loatra hoe mandalo kely dia lasa fotsiny dia tsisy manao veloma. Fa aty amin'ny fiangonana ny stazy dia didy manandraikitry ny fiangonana. Tsy iarana amin'ny fiangonana akory hoe akandray mpanao stazy ve tsika sa tsy handray. Fa ny stazy aty amin'ny fiangonana dia asan'ny fiangonana mihitsy. Aty amin'ny fiangonana manao stazy ny mpiomanao mpitandrina. Dia manana antsika izany eo amin'ny ambolana 7 volana eo anaovana stazy eto 3 volana isaky manao. Dia ny any amin'ny toeram-panomanana mpitandrina moa zany izay mipetraka eto Antananarivo no manao fizaran-draharaha ato anatin'ity fitandremana misy antsika ity. Dia miaraba ny pasteur izy moa ny tena anarana Rasolofiny aina mameny fitiavana. Zay moa zany efa zana le mameny fotsiny. Mbola tsy le mariazy aloha zao so ataony aloha io le pasteur. Rasolofiny aina mameny fitiavana nanao stazy izy nandritra 3 volana teto amintsika. Nanao ny asa rehetra izay ataon'ny mpitandrina izy mana délégation pastorale raha teo moa zany zay no fiteny azy dia misaorana tompontsika noho ny amin'izany asa nataony zany tsy dia ho lava resaka akory fa dia tsika hitsangana hivavaka hisaotra ny tompo. Misaotra anao zay tompo noho ny amin'ny fizaran-draharaha nataon'ny mpitandrina mizadra ra teto amin'ny fiangonana. Dia matoko zay fa zay nomenao azy teto dia azo ny ampiasaina any amin'ny fiangonanao naiza naiza anirahanao azy. Da io isy ny ankonany tehirizo anatin'ny fahasalamana, ao anatin'ny saina matsilo, finoana matanjaka ary fahavitriana mandrakariva. Dia ho anao voninahitra tompo tamin'izay 3 volan'izay ary ho anao rery ihany. Amin'ny anaranao Jesoa, amen. Pahasoa toerana tompoka. Dia mirary soa anao ry zanaka malala. Tena hoe zanaka moa fa tena zanaka mihitsy. Zanaka malala ho tain'i Jesoa mahefabe nareo telo menaka kely amin'ny asa izay atao idinoana fa ny ampiasana any nareo dia efa mety lasa 4 menaka, 5 menaka, 9 menaka, tsy maninona zany. Tsy maninona zany dia mirary soa. Dia ndao tsika sampana aty lalana. Ao ny mpiasan'ny fahasalamana, ny vondrona fototra laika, ny diakonina sy ny loholona, ny AFF, ny katekomenina ary ny fifoazana. Iny mbola misy anankiray?
ny sekoly ay lolo lasa ray aman-dreny lasa ray aman-dreny ary izahay braony fitandremana tompoko dia ray aman-dreny lasa double ny ray aman-dreny ao ary ao ray aman-dreny me foana fataovy double na triple tsy maninona aty lalana aty lalana tsy maninona fa dia mirary soa zanako meko 60 seconde ianao miteny oui Fa ny miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ilay lohan'ny fiangonana. Miarabanareo rehetra ihany koa vita soa ny fetin'ny Paska. Dia eto dia faly misaotra ny tompo izahay. Tsy hainay ny angina, tsy hakalaza ny avo. Ny soranay n'Andriamanitra tsy hoe navita ny asa, fa ny soranay n'Andriamanitra dia afaka nitory ny filazany tsara ny Jesosy Kristy teto aminareo izahay. Afaka naneho ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny asa izay nitanterahana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ny amin'ny asa rehetra izay vita. Isaorany etoana ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonany, misaotra pasteur. Isaorana ihany koa ny braony mpiangonana, isaorana ny dekona sy ny lolona, ny braony sampana, ao ihany koa ny braony fikambanana, ny komity, ary indrindra ny fiangonana manontolo. Ny antony isaorana anareo dia noho ireto, tao ny fitondranam-bavaka, tao ny fanohanana tamin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana, teo ihany koa ny fanoroana hevitra, torohevitra, ary tena nandray torohevitra, nandray fampianarana be da be tokoa izahay nandritry ny fizarana asa izay nitanteranay teto. Dia tena isaoranay anareo, tsy ho voavalinay re tompoko fa Andriamanitra manankaream-pahasoavana hamaly fitianareo tsirairay avy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny farany dia ialana tsiny amin'izay zavatra nataonay, na ny fihetsika, na ny fiteny, na ny fomba mampanao tsy araka ny heveranareo azy. Miala tsiny tompo. Ialana tsiny ihany koa ny amin'ny zavatra tsy nataonay nefa ny andrandrainareo mba hoe ho ataonay ho anareo. Ialana tsiny ihany koa ny amin'ny zavatra tsy natao. Mpanompo tsy mahasoa ihany izahay, izay tokony nataonay no nataonay. Ary izay tokony nataonay aza dia tena tsy vitanay araka ny tokony ho izy fa dia mahamelany elokay tompoko. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tsy misy tsiny. Tsisy tsiny fa mbola ho lava ny lalana e. Mbola ho lava ny lalana fa tsy misy tsiny. Tsisy tsiny mihitsy. Zay. Dia mirary soa dia misaotra indrindra dia makasitraka ny stagiaire anankiray moa tokony efa hiditra eto izao. Fa zareo moa mbola marary ny zanany dia amin'ny heriny izany vao misy stagiaire vaovao 3 volana indray miditra eto amintsika. Dia mirary soa anareo telo menaka kely tainy tompo. Zay. 60 seconde zay. Zay. Azo apetaka. Avintsika izao dia miditra amin'ny anankiray indray ny feon'ny zava-maneno dia angatahako ianareo roa hiakatra ety atao mariazy amin'ny sabotsy hiakatra ety mba hiseho amin'ny fiangonana dawary. Zay vao alefa anareo amin'izay le écran misy sarina mariazy. Zay. Reny izy ireo. Tovolahy sy tovovavy mahafinaritra. Araka izany rehefa malala dia fantatro ary azoko antoka fa miomana fantatra ianareo amin'ny asabotsy ho avy izao. Mbola lavalava ihany raha fotoana satria mbola misy herinandro fa ho anareo mikarakara raharaha moa dia fohy kely zany. Fohy kely zany. Dia misaotra ny tompontsika noho ny aminareo ary indreo ianareo asehon'ny fiangonana manontolo. Fomba fanao moa zany eto amin'ny fiangonana. Taloha izy io dia fomba fanaon'ny fiangonana sasany ihany. Tsika teto anisany nanao azy. Izay koa tany Ambomamoro nanao azy. Tany Ambomandroso nanao azy. Fa izao izy ao anaty fitsipika mihitsy. Fitsipika io. Tsy maintsy aseho amin'ny fiangonana
izay atao mariazy. Izany dia mba ho marina tsara ny mariazy ary mba ho hitan'ny fiangonana hoe ireo ilay atao mariazy a mba andeha arak'izay fanaon'ny fiangonana tokoa. Ka dia miraro soa anareo a, ireo ianareo fa dia miraro soa avita soamantsara ary zanaka malala homen'ny tompo daholo izay ilaina rehetra. Vavaka tsika Jesoa misaotra anao zay noho ny amin'reto zanaka ireto a izay indro atolotra eto anatrehan'ny fiangonana fa hanao mariazy amin'ny sabotsy ho avy izao. Mahatoky izay fa ho mariazy mahafinaritra feno fitahiana sy fahasoavana izany mariazy izany, fampiorona tokantrano anankiray a eo anatrehanao ary anjakanao ahitany soazony voafidinao. Dia mametraka feno ampelantananao an'ireo zay a, tehirizo ao anaty fahasalamana, tehirizo ao anaty herim-po sy fitiavana ary hitombo fitiany an-dalana amin'ny zavatra rehetra. Da io koa ny ray aman-dreny ny fianakaviana amin'ny fanomanana ary dia aoka iseho ny voninahitra ao amin'izay rehetra mbola hatao amin'ny fanomanana ity fanambadiana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia miraro soa anareo roa. Fitasoamantsara ny mariazy sabotsy a dia miladina eo mifankahita. Davara, miraro soa, azo petraka anareo roa. Ireo misy manaraka. Toa amin'ny fotoana hamangina manjotsika izao araka ny fanao eto amin'ny fiangonana dia fangina eto am-piangonana ihany koa reny havantsika manamanjo ireny. Davara, feo an-java-maneno no ataontsika dia manatan'izany no mandroso ny baraon'ny fiangonana sy izay rehetra tokony hanao zany famangina izany. Tsangana isika fiangonana afaka. Indro mijoro eto anatrehanao izay fiangonana manontolo eto Salemo vaovao 67 hektara. Ry Jesosy lohan'ny fiangonanao, mamangy, mampahery, mamerina indray ny tenin'Andriamanitra ho an'ireto hava-malalana ireto izay notono ampahoriana tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay. Misaotra anao zahay no nanomezanao an'ireny hava-malalana ireny, zanaka, zafikely, reny, fa misaotra anao koa izay noho ny fiononam-po nomen'Andriamanitra anay fa mahagaga ny fampiononan'ny fanahy masina ao amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Dia manana izay manana anao, dia tsy matahotra izay, tsy mitanondrika izay fa mpanomponao. Voninahitra ho anao Andriamanitra fampiononan'ny fanahy masina ho amin'ireto mpanomponao reto lalandava. Misaotra Jesosy. Amen. Terak'izany ny afaka malala nandalo ny fahoriana, lasa ny zafikely, ny zanaka, havana, lasa ny reny, fomba ny tany moa zany. Fa manana ny fomba ny lanitra tsika, dia ny fitsanganana amin'ny maty, ary matoky izany tsika, toky izany teniny toky izany tsika. Mahagaga ny fampiononana omen'ny fanahy masina tsika, io dia mahagaga io, ary omen'Andriamanitra anareo anie izany mandrakariva. Mbola iorina ao am-ponareo anie ny hino hatrany an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, ary dia ho ampiononana lalandava ny fonareo, ka dia ho fianakaviana mandeha miaraka amin'i Jesosy Kristy isika rehetra. Dia mahay iza mionona mijoroa fa hifanandresy ny tompontsika. Dia mamangy ianareo amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo sy ny sampandavelona rehetra ao aminy, ary dia manolotra izay fanehonana izany amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana ny fiangonana. Ry havana malala. Dia ny tompo aneo mbanareo lalandava dia ny fampiononana ny fanahy masina ho aminareo tompoko. Misaotra tompoko. Mahasoa toerana tompoko.
Mandroso avy hatrany io amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao. Aleo aloha fa kay no salamy fidiarana liturjia larana faefatra ity. Dia mbola misy zany salamo fidiarana izay ho tarihan'ny mpitarika vetivety. Mitsangana ry havana, andeha isika iredona ny salamo fiderana, ka toy izao no anaovantsika azy. Ny misoratra eny amin'ny fafana ihany no vakian'ny fiangonana, fa ny mpitarika dia tsy misoratra eny. Iteran'Andriamanitra isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ity ny vavahadin'i Jehovah, ny marina hiditreo. Endre ny alalo ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny, ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ary ny lalany tsy azo fantarina. Iombonantsika ny farany fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika amin'ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Finaritra ny sampana sekola lahady dia faly miarahaba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokintsika. Hanolotra tenin'Andriamanitra ho anareo ankizy tanora indray ny sampana sekola lahady amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao. Mialohan'izany anefa dia manasa ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekola lahady rehetra mba hitsangana. Hivavaka isika. Andriamanitra iray zanaka fanahy masina, ampahafantaro anay amin'ny alalan'ny teninao fa manana hery tokoa izahay manana anao Jehovah Tomponay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Mipetraha ianareo. Andeha ange iarahantsika mijery ny voasoratra ao amin'ny Isaia 40:1-30. Isaia 40:1-30. Dia rehefa hitantsika dia izao hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Andeha averintsika miaraka amin'ny tompo-tsandinana izany teny izany. Fa izay miandry an'i Jehovah dia handroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Isaia 40:1-30. Arak'izay ny ten'Andriamanitra araka izy tanora, dia inona ny soa azon'izay miandry sy manantenan'i Jehovah? Mandroso hery izy. Mety reraka ve hono izany? Tsy mety reraka. Hono araka izy tanora. Raha misy olona iray manao kiraro, mandeha tsy akijanona ny kiraro io foana izy, inona no mety mahazo ilay kiraro? Lany ny faladiany, miasimba izy ary mipodika mihitsy. Fa raha mandeha tongotra amin'izao fotsiny izy tsy manao kiraro, dia inona no mety iseho? Mety lany ve ilay voditongotra sy faladia? Tsy mety lany ilay izy fa vao maika ary mihamafy. Ahazo hery bebe kokoa hiavao hatrany ilay faladia sy voditongotra. Fa tsy taka ilay faladia kiraro teo. Fantatrareo ve hoe inona ny antony? Satria miaina ilay faladia sy voditongotra, misy aina izy, fa tsy toy ilay kiraro. Dia toy izany koa isika araka izy tanora. Ny harerahana, ny olana maro samihafa, dia mandany sy manimba antsika ireo, izay tsy ao amin'i Jesosy. Fa isika izay manana an'i Jesosy Kristy kosa, dia vao maika tsika hiavao isan'andro isan'andro.
fa ahoana moa ilay Isaia 7:30 teo no vakitsika teo, fa izay miandry an' Jehovah dia androsery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromailala. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ny lesona azontsika raisina amin'izany dia ireto. Ka izay teneniko dia averenonareo tenenina koa. Raha te hahazo hery dia miankina amin'ny Jehovah. Raha tsy te ho reraka dia miankina amin'ny Jehovah. Raha tsy te ho kiva dia miandry sy manantena an'i Jehovah. Hivavaka isika ary. Misaotra anao izay Jesosy amin'ny fampianarana izany. Mino izahay fa tsy ho reraka sy tsy ho kivy amin'ny fiainanay satria miandry sy manantena anao Jesosy zokinay. Matoky anao izay Jesosy, amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia andeha araka izy tanora ho tanterahantsika izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ho voninahitra. Amen. Tao androso amin'ny fianonana ny soladramasina ho vakilin'ny mpanompon'Andriamanitra isika irovalahatra. Izay amakina sy hainona ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana. Ny teny voatra araka ny perikiopa androany dia arak'izay hita ao amin'ny oabolana 4:7, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7. Lioka 9, ny 1:7 ka hatramin'ny 1:7. Jaona 1, 5 ka ny 1:7 sy ny 5. Mialohan'izany aoka isika rehetra hiara hivavaka. Hivavaka isika. Isaoranay ianao ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra ao, satria mandrakariva ianao dia mbola mitahiry ny finoanay araka ny fombanao matoa izay toy izao. Ary ankehitriny koa izay Tompo, dia mbola sahy mijoro vavolombelona noho izany fitiavanao anay izany, ka sahy miteny hoe velona ianao Jesosy Kristy Tomponay, ary velona koa izahay. Amin'izao fotoana izao ianao dia mbola manao fotoana ahafahanay mamaky sy mihaino izany teny izany. Koa midira ao am-ponay tsirairay avy ianao fanahy masina, ka ianao irery ihany no hitary dalana anay amin'izany.
ka tsisy ho tanteraka tompo afa-tsy ny sitraponao irery ihany ary ireto olonao izay manatrika etokory tompo aoka tsisy hiala maina tsisy ody maina raha tsy mahazo ny fampaherezana avy amin'ny teninao koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay tompo ny teny no azahoanay mangataka izany vavaka izany misaotra raha io amen. Amin'ny anaran'i Jesosy no makina ny teny rehetra. Ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Mandeha mahitsy izay matahotra ny Jehova, fa mivily lalana kosa izay maniratsira azy. Eo ambavany adala misy tsorakazo mifiavina vonana, fa ny molotry ny endry miaro ny tenany. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao amin'ny voan'i Jesosy ra vehivavy ka nanendry ny sombin-dravy avy-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza no nanendry ahy? Ary rehefa samy nanday izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takona azy izy, dia angotra izy ka nakeo aminy sady niankohaka. Teo anatrehany dia nanambara teo anatrehany vahoaka betsaka izay antony nanendreny azy sy izay nahazo tanany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrananao, mandehana soamantsara. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra. Ray masonao ny teninao amen. Satria moa liturjian'ny fiderana ity ampiasaintsika ity dia mihira ao anatin'izany ny atokobira. Raha vao vita ny hira fiomanana amin'ny toroteny dia mihira vetrany ianareo. Tsangantsika ravina malala iomanao amin'izany toroteny izany. Thank you.
Miaraba ny sapana dorokasy tratro zao alady natokana tonanam-bavaka azy ireo zao. Dia ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny torotenitsika dia alaitsika avy ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 5 andininy 4 sy ny 5 ihany. Raha sitraksika dia mba hovakitsika indray mandeha indray io tenin'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hitamberana tsara ao am-pontsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika azy indray manao hoe fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay hoety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Inona no teny hitanareo miverimberinao izao tontolo izao? Fa inona no teny anankiray mahery kokoa no izao tontolo izao resanao? Maharesy, finoana maharesy, zany no resantsika izao. Ahoana zany hoe finoana maharesy zany? Hoy ny teny vazaha hoe efikasy, afaka manao zavatra, misy asany, mahavita zavatra, zany dikany teny hoe finoana maharesy. Ny finoana maharesy dia rehefa miresaka ny hoe finoana maharesy tsika dia tazanina fotsiny sahala amin'ny tany nahalavona, raha ny hoe miiba kokoa. Fa raha ny miabo kokoa dia hoe anarany fotsiny takany inona le izay anarany fotsiny izay? Sahala ny vilia tsahona. Asa nefa nahita sahona ninana tamin'ilay lovia aloha, fa anaran'izay anaran'ilay zavatra maniry eny amoron-drano eny sy ny hoe lovia-tsahona. Takizany koa indraindray ny finoana. Malaza manam-pinoana, malaza miresaka finoana, resahana ao am-piangonana, resahana ny amin'ny asa, resahana n'aiza fa toa tsy misy asany eo amin'ny fiainantsika ilay izy. Toa tsy hita izay vokatra zany finoana anantsika zany. Ity soratra masina ity zany dia mampianatra antsika hoe ahoana zany finoana maharesy zany? Ahoana zany? Maharesy
Izany hoe mahavita zavatra, mahatsangan-javatra, manova zavatra, ary azahoana tombony amin'ny fanarahana an Jesosy Kristy. Ny finoana maharesy voalohany dia finoana marina. Finoana marina. Finoana marina io. Finoana marina. Inona atao hoe finoana marina? Io zany ny mitovitovy amin'ilay ataontsika amin'izao fotoana izao. Fa miresaka ny antsoina hoe misy zavatra anankiray tena izy, authentique. Ny filazan'ny teny frantsay azy. Zao andro misy antsika izao dia anjakan'ny osoka, ny marika tsy izy. Misy famantaranandro zao malaza be ny Rolex. Mety misy manana antsika eny tanantsika eny Rolex. Fa rehefa tena jerena ny authenticité-n'ireny, ny fahamarinan'ireny, dia tsy izy le ny tananao. Dia tena Rolex mantsy any an-dafy dia 12 000 euro ny vidiny. Fa raha mora 12 000 euro na 9 000, 8 000 euro, misy 32 000 euro, zany Rolex zany. Dia misy zavatra tahaka zany. Ny akamaroan'ny marika eny am-pelantanantsika eny na ampiasaintsika dia tsy tena authentique ao izy ny teny frantsay. Tsy tena marina, fa na sous licence. Zany hoe tsy dia hoe ny osoka ilay izy fa ny vidy fahazangondalana tany amin'ilay tena tompony. Ny orinasa anankiray dia nanamboatra ihany koa sous licence izay. Fa misy tena hoe osoka mihitsy, alay tahaka na dika dia tsy le tena marika akory no izy fa zavatra hafa zany. Ny atao hoe marika authentique zany raha ohatra ka any amina asa izy dia mivoaka avy any amina orinasa tena ampanao azy. Zao na ny fiarakodia azy ohatra hoe ny Mercedes dia misy manao daholo ny eran-tany moa zany avy any amin'ny orinasa Mercedes, fa mety misy mangala tahaka ihany hafa ny marika ataony, fa izay mivoaka amin'ny Daimler ihany ny tena Mercedes. Daimler any Allemagne, Daimler any États-Unis, Daimler any inona. Tahaka izany koa io finoana io. Inona lazainy rehetra? Izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo izao. Izay rehetra nateraka izany hoe ny finoana izay mivoaka ao amin'ny zanak'Andriamanitra. Ny olona nateraka Andriamanitra no manana finoana marina. Ary azo antoka fa azo ampiasaina, manova zavatra ary mahavita zavatra. Izany finoana izany. Andriamanitra resahana fotsiny hoe finoana io. Dia tahaka izany ilay hitantsika amin'ny tantara amin'ny asan'ny apôstôly ihany. Vakio rehefa manam-potoana antsika. Misy olona fianakaviana na olona mandehandeha mamoaka démonie, miriorio mamoaka démonie eny, dia manandreny anaran'i Jesosy izy. Dia rafitra koa ny teny hoe voakinareo amin'ny anaran'i Jesosy izay torian'i Paoly. Dia ozy izy ny devoly hoe fantatray Paoly. Fa mba izy nareo. Mba izy koa nareo dia tsy nahateny. Dia nivoaka nandositra ny bridana fa norombahan'ny devoly na bridany, mitsoaka ny bridana ny ala tao an-trano. Hafa baraka. Satria tsy tena ilay finoana marina no ny asa, finoana nindranindramina teny ananina teny. Mba nandreny anaran'i Jesosy dia mba niteny. Dia tahaka izany koa tsika rehefa malala. Raha matokontsika, raha mieritreritsika ny haharesy tokoa, dia mila finoana marina io. Ny atao hoe finoana marina dia finoana avy amin'ny tena olona vavaka, tena olona nibebaka, tena olona nandray an'i Jesosy Kristy. Izany natao hoe finoana marina, izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo izao. Iza ny nateraka Andriamanitra? Nateraka Andriamanitra dia ny olona izay tsy nateraka ny rano sy ny fanahy, tsy nateraka ny nofo sy ny nofo, fa nateraka ny rano sy ny fanahy. Tsy nateraka ny nofo, fa nateraka ny rano sy ny fanahy. Izany hoe olona natao batisa ary marina tokoa fa ao aminy ny finoana an' Jesosy Kristy. Izany ny olona izay nateraka Andriamanitra. Ary ny olona izay nateraky ny ray, ny lazan'ny soratra masina azy,
reny no mamoaka ny finoana ary reny no manana finoana ka mahomby izany finoana zay nanana zany. Zavana malala fotoana zany zao anontanitsika tsy hoe narana lava de lava ny soratra masina fotsiny na loatra fa anontaniana hoe ny finoana ananako ve finoana marina, fa raha finoana marina ny anananao dia maharesy zao tontolo zao. Dahary mira indray nareo.
ny finoana maharesy dia finoana marina, efa resantsika zany teo a. Ara-potikevitra dia finoan'ny zanak'Andriamanitra, finoan'ny olona nateraka Andriamanitra no antsoina hoe finoana marina, dia mipetraka ho fotikevitra izay. Fa ny lafiny faharoa dia hoy izy manao hoe ary ny fandresena izay hoety maharesy zao tontolo izao dia ny finoantsika, ny fandresena izay hoety maharesy izao tontolo izao, finoana miasa hoentina mandresy, hoentina miasa ny finoana miasa zany. Ny tena dika ny ao an-tsaiko ny amin'ny hoe miasa dia hoe dinamika ny finoana mihetsika, hoentina ny finoana ampiasaina any amin'ny zao tontolo izao, andresena ny asany zao tontolo izao. Fa miresaka hoe zao tontolo izao tsika dia zavatra anankiroa ny ao an-tsaina. Ny anankiray dia ny lafiny geografia, zao tontolo izao kosmika hoy ny fiteny azy. Fa ny lafiny anankiray dia lafiny ara-panahy, zao tontolo izao mandahan'Andriamanitra. Mila miasa ny finoana ao anatsika, mila finoana dinamika mba andresena ny zao tontolo izao. Raha finoana mipetraka fotsiny aty anatin'ny efitranon'ny fiangonana, rindrina efatra ny fiangonana, dia tsy efikasy zany, tsy manova ninina zany. Rehefa miresaka ny Dorcas moa androany dia matsiaro ny dika teny hoe Dorcas. Ny Dorcas ny tena dikany hoe gazela. Tsika moa tsy dia tena mahay loatra ny gazela satria tsy biby tsy misy aty amintsika ny gazela. Any amin'ny Palestina iny misy gazela. Ny gazela zany somary kelikely tsy liona, tsy mitovy amin'ny liona, tsy mitovy amin'ny léopard, fa kelikely, biby kelikely fa mandeha aingana be izy io. Zay no mahafaka azy, mampiavaka azy, mandeha miazakazaka be io gazela io. Ka tsy nataotao foana zany ny teny hoe Dorcas io. Fa raha ty amintsika moa zay le fiteny koeto moa zany indray mezanareo moa le teny hoe ny Dorcas tsy avy amin'ny verbe dormir akory, tsy matory akory, fa ny Dorcas dia dinamika zany Dorcas zany. Raha misy angamba ny sampana metsiketsika indrindra dia Dorcas. Mbola resan'ny lehilahy matanjaka manam-pinoana ihany koa fa matanjaka ny Dorcas, metsiketsika ny Dorcas. Ny vehivavy ny tena metsiketsika ary rehefa miresaka finoana dia ny vehivavy ny tena dinamika amin'ny lafin'io finoana io. Ny finoana maharesy dia finoana miasa, finoana tsy mitavozavoza, tsy mitarehitrehitra, fa finoana miasa aingana, ampiasaina amin'ny lafiny rehetra zany finoana zany. Hitantsika ilay vehivavy voalaza ao amin'ny Luka 9 perikiopantsika teo. Fa rehefa nararina indrindra ny 12 taona zany marary zany, zavatra raha be zany. Ary ny fotoana io rehefa lava io dia fahavalonao, mitsangako fahavalonao ny fotoana. Dia tenen'ny dokotera moa zany miteny indray hoe efa tara loatra ity, efa tara loatra. Misy fotoana hoe tara loatra tsika vao mitokany amin'ny dokotera, tara loatra vao mitsabo teny, tara loatra. Ty ny fotoana dia mitsangako fahavalontsika. Fa ny finoana dia mandresiko ny fotoana, mandresy ny fotoana io koa. Rehefa manam-pinoana ianao dia tsy olona kamo, izay le tenin'ny soratra masina hoe mahazo tofa aza malaina. Dia miasana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, miasa ara-potoana ny finoana izay ananantsika. Ny finoanan'i Jesosy Kristy izay ananantsika zany dia ampiasaintsika amin'ny fotoana rehetra, na amin'ny toe-javatra sarotra na amin'ny toe-javatra mora. Rehetratsika tsy te sahirana loatra, zay mahavoan'ny ankamaroan'ny olona moa zany raha tsy efa misy zavatra mitranga tsy tena mieritreritra hoe ahoana moa ny finoana. Ary misy aza zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, taka an'ity vehivavy ity nararina indrindra 12 taona, inona ny nataony aloha? Tsy hoe avy dia nanatona an' Jesosy izy fa inona ny nataon'ilay vehivavy? Vakio tsara perikio. Inona ny laza nataon'ilay vehivavy? Nandeha nitety mpanao fanafody izy. Efa lany vola tany izy, dia nifanena tamin'i Jesosy, dia nikasika an' Jesosy. Dia sitrany, teo ny eo. Zany nataon'ny olona rehetra, lasa izy mitety mpanao fanafody aloha. Raha misy maty eo amin'ny fianakaviana na tala amin'izany dia inona nataon'ny olona? Lasa izy makam-panandro, hamony fasana.
raha misy problema dia mieritreritra olona anankiray izy moa zany zao ny olona afaka mamahany olana io izy moa mahanty raharaha ty ary eto Madagasikara moa zany misy an'io fahalovana io vo misy zavatra mitranga dia mitady olo patatra mitady olona ambony olona matapa-kevitra fantatra ndeha ho any amin'ny anina dia mankany amin'ireny olon'ireny dia mandingana fotontsotro zao ny lalàna mandingana fotontsotro zao ny rariny mandingana tsotro zao ny hitsiny dia mahazo tombony dia indraindray tenenin'ny olona ratsy ny finoana izay ananantsika koa ny olona maharesy zany ny finoana maharesy zany dia finoana miasa ampiasao ny finoana iaino finoana io hoe miasa zany dia hoe mihetsika ke zany mihetsika zany inona natao ilay vehivavy tsy hoe niandro fotsiny izy Jesosy mba sotrano a fa izy ny olona be deaibe moa zany mety tsy hitan'i Jesosy akory izy fa nokasihany nihetsika ny tanany nikasika an' Jesosy dia sitrana izy sitrana teony eo zany ny finoana miasa mihetsika ny tanana mikasika inona zavatra mila kasihana Jesosy mila kasihana inona mila zavatra mila kasihany Jesosy mba iova dia ento amin'i Jesosy ho kasihany zany misy jamba anankiray moa zany hitantsika zany eo amin'ny tantarany Soratra Masina dia tsy hoe mipetraka fotsiny fa hoe nangataka tamin'i Jesosy inona ny tiako atao inona mba tianao atao aminao dia hoe ny mba hampahiratana amin'ny masoko dia lasa Jesosy nalai ny rorany dia nataony feta tamin'ny tany dia nahosiny mason'ilay narary dia nahiratra amin'ny masony eo zany kely finoana miasa mampiasa izay anananao ny finoana miasa dia miasa mihetsika ny tanana mihetsika ny tongotra mihetsika ny zavatra rehetra fa tsy hoe mipetraka fotsiny tsy hoe miandro fotsiny finoana tsy efikasy tsy miasa zany finoana zany tsy manovana inona na inona rehefa tsy mihetsika ianao fa mila mihetsika ny olona manam-pinoana ary mihetsika amin'ny finoana mihetsika manatona an' Jesosy Kristy manatona an' Jesosy Kristy fa tsy hoe mihetsika ianao me mandao an'Andriamanitra indray me miala amin'Andriamanitra indray misy olona mihetsika mafy rehefa misy problema amin'ny fiainany fa mihetsika mandao an'Andriamanitra mitady mpanao ody gasy mitady mpanao fanafody mitady an'izao olona malaza fa manao fagagana rehetra zao dia mandeha mitety fiangonana karazana sekta samihafa dia tetezina daholo dia rehefa lany aika avy any indraindray tsy nahita lalaka an'intsony fa dia tonga ny fahafatesana fa tsy zany tsika fa isika dia miazakazaka manatona ny Jesosy ary mikasikazy tsika zany ny finoana maharesy dia maharesy ny finoantsika mahavaola ny finoana ananantsika io zany keny a mampanontanytenako hoe ay zary ny finoan'ny olona be deaibe ny olana tsy miva gauche droite ery misy zavatra be deaibe tsy miva misy olana kely eo an-tranao azy re tsy miva olana kely zavatra ohatran'iny tsy miva natao aiza ny finoana izay anananao malaza ho manam-pinoantsika mahakristianina antsika raha mbola kely ny finoana anananao dia mivava ka mangata amin'ny tompo manao hoe tompo ahoana ilay vavaka nataon'ny mpianatra tompo ahoana ampitomboy ny finoanay fa izao kosa ny milaza aminao hoe ampiasao ny finoanao tena ampiasao ny finoanao an' Jesosy Kristy dao mira indray nareo ankizy
Finoana marina, finoana miasa, ary ny fahatelo farany dia finoana any Jesosy Kristy. So ny voalaza ao amin'ny soratra masina amin'ny andininy 2 ao anatin'ny perikopy manao hoe: iza moa no maharesy zao tontolo zao afa-tsy zay maninona? Mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Finoana ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zany ny finoana maharesy. I Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Fa milatsika hoe zanak'Andriamanitra ianao dia
manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany zany. Tsika protestanta moa réformé dia mametraka tsara ny antsoina hoe souveraineté de Dieu, ny fahefana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary io fahefana izay ananan'Andriamanitra io no manetsika ny zavatra, tsy vitatsika manetsika azy. Misy zavatra ngetsy tsy vitatsika manetsika azy, tsy vitatsika manova azy. Indrindra zavatra kely fotsiny aza tsy vitatsika manova azy, fa Andriamanitra zany no afaka manovana zany. Ka ny finoana marina, ny finoana maharesy dia finoana an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Rehefa miletsaka hoe finoana eo ianao teny hoe pistisy moa efa enontsika teto amin'ny fiangonana Mandrakarivo zany, fa ny matoa teny amin'io dia hoe mandresy lahatra. Fa ny anarana ihany koa azo amin'io dia hoe resy lahatra. Nasolona anarana, resy lahatra. Ka ny atao hoe finoana zany voalohany dia resy lahatra ny amin'ny Jesosy Kristy ianao, fa zanak'Andriamanitra izy manana ny fahefana rehetra anova ny tsy azonao avana. Zay ny anankiray. Faharoa, tika many mety mbola tsy dia tena resahana tamintsika rehetra. Fa ny faharoa dia zao, ny finoana an' Jesosy Kristy dia finoana maharesy lahatra an' Jesosy Kristy. Ny fantatsika hatramin'izay dia tsika ndresy lahatra. Fa zao indray dia lazaina koa fa hoe i Jesosy Kristy dia resy lahatra amin'ny finoanao. Maharesy lahatra an' Jesosy amin'ny finoana izay ananantsika. Mety ihany ny zavatra kely milina poirina eo amin'ny finoana izay ananantsika mba ahazahoantsika tokoa, ahitantsika hoe tahaka izao zany asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako zany. Finoana tsy maharesy lahatra an'Andriamanitra, tsy maharesy lahatra an' Jesosy Kristy. Anga mila resena lahatra moa izy? Eny, mila resena lahatra koa izy. Zany ateo finoana ane. Ianao resy lahatra, fa izy koa resy lahatra. Dia ahoana le lazainy rehefa ato amin'ity le Luka 4:20 ty ianao. Zao tsika jery kely eo amin'ny andininy valo amby efapolo. Valo amby efapolo. Ahoana mivaky ny teny eo? Hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao na sitrananao mandehana soamatsara. Resy lahatra Jesosy. Dia misy texte hafa ihany koa mahita an'ireo olona izay nositranin' Jesosy, noentina nidina tao amin'ny avy eny tafitrano, nentin'ny olona avy teny dia natao teo anatreny, dia gaga Jesosy, tsy mbola nahita finoana lehibe n'io zany aho. Dia teo amin'ny Israely aza. Izy Jesosy zany resy lahatra. Rehefa resy lahatra zany Jesosy dia manova zavatra ny finoana izay ananantsika. Fanontaniana zany zao tokony apetrakantsika amin'ny tenantsika nge. Fa tsy ho verimaina izay rentsika teto dia zao. Fa mamaky an'ilay toriteny teo zany tsika dia hoe voalohany authentique ve, marina ve ny finoana izay ananako. Amany raha afa kokoa avadika kely ny fanontaniana. Tena zanak'Andriamanitra ve? Tena naterany ve? Tena nateraky ny rano sy ny fanahy tokoa ve? Zany atao batisy io ve tena mariky zany fa tena azy aho? Fa raha tena azy aho, izay mivoaka ao amin'ny vavako, mivoaka ao amin'ny foko, izay ampiasaiko dia finoana marina. Zay ny voalohany. Faharoa, dia ny fanontaniana apetrakantsika amin'ny tenantsika koa zany dia hoe miasa aiza moa zany ny finoana ananako? Ino moa zany ny ampiasako ny finoana ananako? Ny olona masy dia hoe lasa le antson'ny teny frantsay moa hoe intéressé, tady tombontsoa fotsiny. Ampiasaina, ahoana ny azahoana vola amin'ny finoana? Atao an'izao ny finoana, mila mivavaka 10 minitra dia atao an'izao dia mitombo ny vola anananao sy ny rehetra. Samy ve le tena fampiasana ny finoana? Miasa ve ny finoana anananao? Inona no zavatra atrehinao eto amin'izao tontolo izao? Aretina ve? Mosary ve? Fantrana ve? Nampiasainao ve ny finoana? Zany nge fanontaniana apetrakantsika zany zao hoe miasa ve zao situationko zao, zao toe-javatra misy ahy zao, mety tsy manam-bola amin'izao fotoana izao, mety marary aho,
move tena niasa arak'izay tokony ho izy ny finoana izay nananako. Andeha nanatona an' Jesosy ave sa nandeha nanatona mpanao fanafody? Fanontaniana ihany koa tokony apetrakintsika izany. Ary ny farany teo dia ozy aho hoe finoana tena maharesy lahatra an'Andriamanitra ve ny zavatra nananako? Maharesy lahatra an'Andriamanitra ve? Resy lahatra ve izy fa tena mino azy aho, tena tia azy aho, tena manaja azy aho, tena matahotra azy aho. Fa raha resy lahatra Andriamanitra dia manova ny fiainanao zany, manova ny fiainantsika izany ravana malala. Be dia be ny zavatra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, fa marina fa tsy haharesy lahatra an'Andriamanitra tsika raha mba ny fahendrena kely eo anatintsika eo. Fa ny tahotra an'Andriamanitra raha mamaky ny ohabolana 520 tsika, tahotra an'Andriamanitra io ny tena tetiavan'Andriamanitra amintsika. Ny fanajantsika an'Andriamanitra, fametrahantsika an'Andriamanitra ho lohalarana, ny fieverantsika an'Andriamanitra ho azo iankinana sy iankinantsika amin'ny fiainana. Fa raha miankina tanteraka amintsika dia hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ataony lavrary hoy ny soratra masina. Dia mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ravana malala mba ho finoana maharesy ny finoana izay ananantsika, fa tsy teny mandalo amin'ny sofintsika fotsiny izany hoe mpandresy ny tompo izany, mpandresy koa tsika. Efa azontsika izao ny fandresena, mba tsy slogan zany, fa tena zavatra azontsika iainana izany raha marina ny finoantsika, raha miasa ny finoantsika, raha mino marina an' Jesosy Kristy tsika ka maharesy lahatra an' Jesosy Kristy izany finoana ananantsika izany. Mandehana ianareo ka mba manaova toy izany koa. Amen. Mbola misy mihira anankiray manaova gazelo fa za matoritory.
mandeha tsikera vira malala iombona amin'ny vavaka ho setriny zany tenin'Andriamanitra izany vavaka sika. Endre ny fifalianay Andriamanitro fa nandre ny teny avy aminao zay a zay ampitondrainao ny olonao zany ny amin'ny fampiasana ny finoana mba haharesy an'izao tontolo izao zay manohitra an'Andriamanitra, mba haharesy manoloana ny zavatra sarotra zay no heverina fa hanamora ny fiainana kanefa mihasarotra aza ny fiainana ateraky ny teknôlôjia samihafa. Misaotra anao zay fa nampianarinao anay ny ampiasa iaina zany finoana marina miasa ary finoana an' Jesosy Kristy izany. Misaotra anao ny amin'ity fiangonanao ity, reto ny vahoakanao zay manana ny olana samihafa isa-tokantrano isam-baravarana kanefa matoky zay fa marina ny teninao ka rehefa miasa ny finoana, rehefa finoana marina no anatinay ary maharesy lahatra anao zany dia miova ny fiainanay. Misaotra anao zay fa efa ela no nanehoanao zany teo amin'ny fiainanay, be dehibe ny zavatra novainao tao amin'ny fiainanay. Misy aza tsy napozinay akory, tsy nieritreretinay fa zava-mahagaga eo amasonay zany satria ianao no nanao azy. Dia mivavaka izay ho an'ny isam-baravarana, isa-tokantrano, isam-batan'olona, tahinao ny fianakaviana rehetra eo anatrehanao. Ahitany fity ao amasonao ka ny finoana kely toy ny voatsinampy izay ananany dia ahafindra tendrombohitra eo amin'ny fiainana izany. Misy olana goavana indraindray eo anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny ankohonana. Tompo, matoky ny herinao zahay fa zay heverina efa tsy ho vitanay intsony dia efanao Andriamanitra zany, vitanao zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo fa mino zany zahay. Dia apetraka eo am-pelantananao koa ny fiainan'ity fiangonana ity. Matoky manana anao zahay, misy ny ezaka volana atao reny na fitaovana na fananana, tsy hoe reny akory ny teheranay fa tena matoky anao zahay fa ianao ilay mahery ny Jakobo zay mahavita fahagagana ary mamadika ny ranomasina ho tany maina, manova ny fiainanay ka mamindra ny tendrombohitry ny olana eo amin'ny fiainanay mba iainanay malalaka sady tsy misy fisentona eo anatrehanao Andriamanitra. Taio hoe ny fiangonanao sy ny asa rehetra ataony, taio hoe ny fikasana rehetra zay ao am-ponay mpanomponao fa napetraka ao tao anatinay zany. Tsy misy mahasakana ny asanao Jesosy dia matoky izany zahay. Ty firenena ity koa mba vangio amin'ny famanginao, mba hilamina ny firenena, mba handroso lalandava ary ny mpitondra dia atahotra an'Andriamanitra. Zany vavaka izany Tompo dia entinay keo anatrehanao ho an'ny sampana Dorkasy mba hombiazany asa fanompony reto mpanompon'Andriamanitra reto. Mazoto hanompo anao tokoa izy ireo ary Andriamanitra tsy mba tsy mariny ianao ka nadino zany. Zay rehetra mba kasain'ny fony zay eritreretin'ny sainy ary ny fiasana tsara rehetra hanao ny sitraponao sy habe voninahitra anao amin'ny asanao dia tanterao re zany ry Tompo. Mahatoky izany zahay fa mamaly vavaka ianao. Afaka dia kambanay mivavaka nampianaran'i Jesosy anay manao hoe rainay ozy any an-danitra masina ny anaranao taonay sitraponao dia takany any an-danitra eo anan'io zany asazo anay ary mamelany eloka takany namelanay sy neloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafana ny ratsy manao ny fanjakana sy ny ary voninahitra malak'izay. Amen. Dia raha mitsangantsika hanonona ny fanekem-pinoana apôstôlika iombona antsika amin'ny fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao ary tonontsika hampahasahiana hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompo anao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokony tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny tsara napaka Ponty Pilato mboana tamin'ny fijaliana maty ka nalevina
nidina tany amin'ny fiainatsika tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka van'Andriamanitra raitsy toa avy any ny viny tsara velona sy ny maty mino fanamasina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fimonan'ny olona masina ny famelan-kely fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mahazo toerana tompoko. Dia misaoran'Andriamanitra tsika ravana malala noho ny amin'ity fampivavahana niombonana tamin'ny sampana Dorcas ity dia mifampiaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray tsika mandresy miaraka amin'ny tompo dia tsy misy toromarika fa samy miaraba amin'ny teny tsara ao am-bava izay omeny ny tomponao ara-bao ny eo akaikinao eo tonono azy ny fiadanana tonono azy ny fandresena ndao ary. Dia ho amintsika mandrakariva ny fandresen'i Jesosy Kristy tompontsika mahereza. Mandroso ny fotoana rehefa malala dia tongotsika eo amin'ny fotoana izay iombonantsika amin'ny sampana Dorcas. Dia mihiry zao zareo dia eto manararaotra kely ery ambany moa tokony hanentana fa dia manararaotra kely manentana antsika alohan'ny iarahanareo raha hariva amin'ny roa sasany dia misy ny rindrakira iarahana amin'ny sampana Dorcas iarahana amin'ny feon'ny fialofana ihany koa. Dorcas io zany hitako tsara hitsaka talata miomanato nianatra nandihy be nianatra nandihy dia nianatra tena nianatra nandihy zareo tena namony fotoana mihitsy ny anarana nandihy ny hira dia raha tsy tonga tsika dia za tsy miteny hoe maty antoka fa tsika maty antoka raha tsy tonga fa dia manentana tsika ho avy manotrina ny sampana Dorcas satria tavan-drahalahy dia maranitra ny tavan-drahalahy zany fitenin'ny soratra masina moa zany fa na dia raha vavy azy izy ireo dia mirary atsika ho tonga maro misy ezaka maro moa ataon'ny Dorcas ao ny bassin ezaka bassin ny fiangonana ifindry atsembahariny etsy io bassin io ifindry atsembahany etsy io akaikin'ny fitoeran'ny fiaran'ny mpitandrina eo dia isy fikarakarana ihany koa ny hidim-baravarana ao amin'ny toalety io eo amin'ny bloc sanitaire io sy ny fametrahana fitaovana ao anatiny ao dia ezaka be zany ataony ao ny adidy any amin'ny fobe moa zany izay atao amin'ny alalan'ny rakitra vata ka dia mahereza ravana malala ndao ary atao viniranareo fa vonina ihany izay. Yeah.
Vavakantsika ry havana. Sotranao izay ry Andriamanitra rainay io, ny amin'ny famondramponao sy ny fitantananao ny fiainan'ny sampana Dorcas. Tsy ny herinay Tompo na ny tanjakay no nahatoy izao anay, fa miondrika amin'ny tehitrahatra eto am-pototry ny hazo fijalianao izay Jesoa, fa ny famondramponao mbola mahatoy izao anay. Petraka eo am-pelantananao ary Tompo, ny sampana Dorcas izay tsisy miafina aminao any maharemy mpianakaviana azy. Voninahitra Jesosy dia ho anao irery ihany ny vavaka atao amin'ny anaranao. Amen. Dia mbola manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra ry havana. Tononona isampana Dorcas ho anareo ny fiadanan'i Jesosy. Ny sampana Dorcas dia miankina amin'ny foibe. Dia misy afatra foy avy amin'ny foibe izay ho vakiana vetivety. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay ny amin'ny asa vita noho ny fitarian'ny fanahy masina. Tanteraka soamantsara ny Jobily fisotron-dronono Ramatoa Saoly izay mpandraraha Dorcas foibe sady talehakany Diera Diego. Totosa ihany koa ireo fampiofanana fampianarana samihafa isaky ny lasin-tselatra sy ny fitsidiam-paritra. Tanteraka ihany koa ny famangina ireo voafonja teny an-tamimora tamin'ny andro ny vehivavy Dorcas izay notolorana sakafo sy akanjo ireo rehetra malrefo, eny fanahitra amin'ny lehilahy aza, ny zaza tsy ampy taona notarian'ny vadiny filohan'ny foibe Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa ary misaotra ny synodam-paharitany sy ny isam-pitandremana ary ny sampana tsirairay avy. Ho ambinin'Andriamanitra hatrany ane isika ka hanana ny fanahy mazoto. Fa ho indrindra ny tenin'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa namahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Eto ry havana dia amin'ny fahafito, fahavalo, fahasivy volana Aogositra, 2024 ny fihaonam-bean'ny sampana Dorcas any amin'ny Fianaratsoa. Ny antony ilazana an'izany dia mba hitonjarintsika fiangonana am-bavaka ny sampana Dorcas. Ary ny sampana Dorcas ry havana raha dinihana dia tena sampana be adidy sy andraikitra raha jerena amin'ny lafiny. Izany indrindra ary dia hitodika amin'ny sampana Dorcas sy ny asa izahay. Arak'izany dia manao ny adidy rehetra eo amin'ny foibe ny sampana Dorcas, eo amin'ny synodam-paharitany, eo ny asa sosialy ny toeram-panomana amin'ny mpitandrina manerana ny sahan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Asa sy adidy rehetra vokatry ny faritra Atsinanana izay misy atsika. Fanohanana ny vady aman-janaky ny mpiomana mpitandrina manafy azy ireo izay manome sakafo toy ny enivato, manome fitafiana, manome sakafo vary sy laoka masaka ihany koa ho an'ny fianakaviana sahirana ARM Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Adidy tafika masina, ny adidy any amin'ny Fihaonam-be, Zazakambody eny amin'ny akany Ambohidratrimo, Tangaina sy ny sisa, eny amin'ny akany Jazavavy, ny any Moramanga, ny any amin'ny akany Dego, famangina ireo voafonja any Antamimora sy any Anjaramasina. Izany rehetra izany ry havana dia tanterahany sampana Dorcas avokoa. Raha ny momba ny eto an-toerana indray ny sampana Dorcas dia mivory isaky ny talata hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Ny talata voalohany izahay dia ny sampana fifoazana no manatanteraka amin'ny fotoana arahan'ny asa sy fampaherezana. Talata faharoa izahay dia misy ny fianarana sy ny torohevitra maro isan-karazany. Talata fahatelo dia misy ny mahaiza mizara, mahaiza mandray. Talata fahaefatra dia ny isaorana manokana ny fitezam-panahy ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady. Ary ny talata fahadimy dia misy ny mpiasa amin'ny fahasalamana mampianatra momba ny fahasalamana.
Ny adidinay ato anatindray ry havana dia fifampiara-batom-baovao, fifampitondrana eo amin'ny samy sampana, fampandehanan-draharaha, ny adidin'ny fiangonana, tolo-tanana anaty fiangonana, fanorenana, adidy AFF eo ihany ny asa sosialy. Izany rehetra izany no tanteraka dia ny fiombonana sy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny sampana Dorcas. Eto ny sampana Dorcas dia manana fikasana anao tsangan'asa dia bassin fiangonana sy ny fanamboarana ny hidin'ny varavarana amin'ny maraim-pianakavinanay raha mijery ny ao amin'ny WC ao dia somary sahirakirana dia nanam-pikasana izahay ametraka fitaovana dia petraka amin'Andriamanitra ny fikasana mba hatanteraka izany. Izany indrindra ry havana no hanetanana antsika mpianakavy ny finoana ho antsika sampana velona sy fikambanana. Raha riva dia misy ny rindran-kira fiderana izay atao iarahana amin'ny feo fialofana dia ao ihany koa ny Dorcas midera. Tsy misy vidim-pidirana io fa valopy no zaraina. Ny vola azo rehetra amin'izany dia anatanterahana izany tsangan'asa ho amin'ny fiangonana izany. Ny farany artsikely indrindra dia ny fisaorana an'Andriamanitra lehibe. Misaotra an'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady ihany koa izahay ary misaotra anareo birao fiangonana fa matoa tanteraka izao fotoanan-droany izao dia ny fitondranareo am-bavaka. Misaotra antsika fiangonana rehetra mitondra am-bavaka sy miara-manontrona anay amin'izao. Misaotra ny reto birao namana makasitraka fa tena miseho miharihary tokoa ny voninahitr'Andriamanitra ary tanteraka ny teny hoe vava iray sy saina iray no entintsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Mitodika aminareo mpikambana tsy adino. Ninona zavatra niantsoana antsika nangatahana tamintsika dia tsy misy ny finomononana. Tanterakitsika tsakany sy andavany avokoa ny asa rehetra izay napetraka tamintsika. Misaotra amin'ny mpikambana rehetra noho izany Jesoa hamaly fitia antsika rehetra makasitraka tompoko. Ho antsika vehivavy izay mbola tsy ao anaty sampana na tanora ianao dia manentana anao izahay, aza lany andro, aza mangataka fotoana, tongava fa vonona andray anao izahay. Raha te hanao an'izany asa soa izany ianao midira ao amin'ny sampana Dorcas, tsy lany laniana amin'ny fanaovana asa soa ao. Ny farany artsikely indrindra, ny sampana Dorcas ry havana dia manolotra ny anjara biriky amin'ny fanorenana ny trano lehibe, vola 3 millions d'ariary. Ny adidin'ny fiangonana vola 350 000 ariary. Ary makasitraka indrindra amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ny amin'ny teny izay nentiny ho fampaherezana ny Dorcas. Voninahitra ry havana dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa ho amintsika ny fiadanana. Amen. Andriamanitra tsika aloha ny amin'ity andro izay. Dia misaoran'Andriamanitra tsika rehefa malala noho ny amin'ity andro lehibe ity izay raha ny sampana dia santatry ny alahady man'ny sampana ihany ity alahady dia misaotra ny tompontsika noho ny amin'ny andro androany izay nahafahana nanao fampivavahana ny hainoana ny tenin'Andriamanitra. Andeha tsika hitsangana hivavaka ho an'ny sampana Dorcas. Ry Jesosy tomponay eo misaotra anao izahay noho ny amin'ny sampana Dorcas eto amin'ity fiangonana misy anay ity ary nametrahanao anay. Vavaka aminao izahay. Reo izy mirahavavy avy, paireo izy ireo, atanjao ireo, omeo toko ireo, fa raha ianao no momba azy dia tanteraka avokoa izay sitraponao ao amin'ny fiangonana.
ao amin'ny sampana. Tehirizo ao anatin'ny fahasalamana izy miravavy avy ao anatin'ny sampana Dorcas. Aefa be mandrakariva amin'ny asa izay nanomenao azy. Dia matoky izay fa tehirizonao anatin'ny fifankatiavana tanteraka ireo ary voatahiro amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ho anao amin'izay asa rehetra efa vita sy mbola hatao. Dia mbola matoky izay fa miasa ny finoana izay raran'izy ireo ka manova ny fiarahamonina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no itsofanay rano reto zanakay ato amin'ny Dorcas reto, ahita fahombiazana, ahita fandresena, ho mpandresy miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Mazoto toerana tompoko. Teny fo ihany fa efa vita daholo moa izany teny tokony atao rehetra fa dia teny fo ihany no ataoko. Teny fampaherezanareo dia ilay teny malaza nataon'ny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy fahefapolo. Ny teny eo dia manao hoe ritabita mitsangana. Izay no teny eo, ritabita mitsangana. Izany dia mampirisika anareo hatrany hitsangana, hijoro, hiasa ary ahery lalandava amin'ny asa izay nomen'Andriamanitra anareo. Ritabita mitsangana, manainga ny vehivavy rehetra mba hiditra ao anatin'izany sampana Dorcas izany. Io ny sampana misy anareo, io ny sampana tena mitaizanareo, koatra ny sampana hafa izay mety mixte moa filazana azy, sady misy lehilahy misy vehivavy. Fa raha ny sampana ho an'ny vehivavy manokana dia ny sampana Dorcas no natsangana ny fiangonana ka dia mitsangana aza misalasala. Io zany tsy natao an'ny antitantitra ihany. Hoe Dorcas mas dia antitantitra ny manao Dorcas. Ao hoe sika mitsangana daholo hoe tanora ato anaty Dorcas ato, mitsangana kely daholo tanora rehetra. Izay mbola mahatsiaro hoe tanora anatin'ny Dorcas mitsangana kely. Reo tanora kely mahafinaritra reo Dorcas, reo namanareo ka nareo tanora vehivavy dia tongava manao Dorcas fa ao zany ny dora aloha tsy misy matory fa ny efficacité ny kasy misy. Teny kasy io malagasy teny hoe kasy amin'ny malagasy dia hoe kasy mailamailaka dikany kasikasy mailamailaka ka dia mpahazo toeranareo miravavy avy. Dia ho tahin'Andriamanitra tompoko dia aza misalasala fa raisina mpitiavantsika, raisina amin'ny fifaliana, mila namana ny Dorcas ary namana hiara-manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Mahafinaritra manao asa soa io, fa io zany tena mpiarana ny teny manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ary hitanao fa raha mbola tsy nanome anao dia tsy mahalala an'izany teny izany. Fa rehefa tena nanome anao dia gaga ianao mahita ny fifaliana azo amin'ny hoe nanome izany. Ka dia mahereza rehefa malala tompony eo manareo dia tsodrananareo zanaka malala. Tahin'Andriamanitra mahavitaso ny asa rehetra izay atao. Be dia be ny asa mbola miandry antsika ary tsy mijanona ny asa raha tsy tonga Jesosy Kristy. Dia mahereza ianareo mahavita be, mahefa be mandrakariva anatin'izany dia omen'ny tompo fahaela velona dia tehiriziny ao anatin'ny fankatiavana dia raisinay ny tananareo mba ho mariky ny fandraisan'i Jesosy Kristy ny tananareo fampaherezana ny sampana Dorcas. Mahereza daholo Andriamanitra, mahereza daholo teny Andriamanitra, mahereza daholo teny Andriamanitra, mahereza daholo teny Andriamanitra, mahereza daholo, mahereza daholo avara avara. Vita ny fandraisan-tana dia mahazo mipetraka nareo fa sao tsy isy atao amin'ny hariva indray. Andetsika izao ary vao ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ny alalan'ny rakitra raha teo topiramira ao anatin'izany. Awary mba metsiketsika agny iray antika rehefa malala. Secret things I saw, funny fool.
Mitsangatsika hanolo tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira voalahatra.
tanteraka aminareo ny nitsodrano tononiko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitahy anao Jehova ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao Jehova ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao Jehova ka manome anao ny fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Mahazo toerana tompoko. Fa afaka mangina isika. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry rery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary ny soantsika rehetra raha riva ny fotoana amin'ny roa sy sasany. Mianatra ihany ny katekomenina, mianatra katekomenina tahaka ny fanohy mahazatra ihany, mitambatra tsy amin'ny akany ny katekomenina rehetra.